Notokanana androany kosa ny fotodrafitrasa teo anivon'ny fitoerana fitaizana zazakamboty fanambinana etsy Ananosana ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Rajaonarimampianina no tazana nanolo-tanana tao anatin'ny fananganana izao fotodrafitrasa izao. Notokanana tampomba ofisialy ny toerana fitaizana zazakamboty fanambinana etsy Ananosana navoazina tokoa ny fotodrafitrasan'ity akanty ary Ramatoa Rajaonarimampianina voangy no nandray an-tanana ny famatsim-bola ny asa fanavoazana. Amin'ny fiantomboan'ny fotoam-pianarana teo nandeha nangataka izy hoe mba hampiana ny ankizy amin'ny fitaovam-pianarana dia tsy niravoravo tanana ny vadin'ny filoham-pirenena tamin'ny alalany reto mpiara-miasa akaiky aminy reto tonga soamantsara taty aminay ny fitaovam-pianarana, tao ny kahie, tao ny stylo, tao ny cartable, ny fitaovana rehetrarehetra ilain'ny ankizy dia tonga soamantsara taty aminay koa dia anoloranay fisaorana mankasitraka mankatelona. Faharoa manarak'izay koa raha nahita ty trano ty teo aloha mety manana sary angamba ny mpanao gazety any tsy ohatra izao izy. Nahita koa reto mpiara-miasa aminy reto dia nentina tany ny tatatra hoe ratsiratsy le trano ao madame le président mila fanamboarana. Hitatiako moa zany efa ny andrandrazay dia tonga soamantsara tany koa le fangatahana le firarinana anamboarana amin'ity trano ity dia tsy mitandra sasarana ny vadin'ny filoham-pirenena na andefa olona koa izy na anamboatra n'ity trano ity. Tsy tanam-poly fotsiny ny fanotondra izay tsy rambony tanana ihany koa ny ekipan'ny Ramatoa Rajaonarimampianina voangy vadin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina hery ho fandraisana anjara amin'ny fanohanana ny akany. Nahitana fitaovana toy ny latabatra, seza, lamba, rideau, vary amin'ny gony, menaka ary sakafo maro samihafa izany fanampin'izany. Dia nanao tatitra avy hatrany zahay tany amin'ny vadin'ny filoha ary izy dia tsy nisalasala fa tena nandray indraikitra marina ary ampitiavana koa ampitiavana tanteraka manolorany anareo izao trano centre fanambinana izay no avoazana izao miaraka amin'ny fitaovana vitsivitsy ao anatiny, seza sy latabatra sy fandriana sy rideau sy hainkainka-trano samihafa dia misy koa fanampiana ara-tsakafo fanampiananao masera amin'ny fikarakarana ny ankizy dia mankahery anao hatrany ary misaotra anao tanteraka amin'ny fikolokoloana ny ankizy dia mahereza hatrany masera fa zanaky malagasy ireo dia mankasitraka anao amin'ny fikarakaran'izy ireo. Napetraka Ramatoa Rajaonarimampianina voangy lara-pamiana ny fanambiazana ny fitsinjovanareo farofy ary ny ankizy mandinika. Araka ny fantatra nandritra ity lanonam-panokafana fotodrafitrasa ity dia resy lahatra izy fa ho lasa olo-pirenena vanina sy manana maizy azy ireny ankizy ireny indray androany.